Ampifiliana mandrakariva ry havana no iaonantsika toy izao fampizara ny tenin'Andriamanitra, miaino ny tenin'Andriamanitra, mahafantatra ny tantara ao Baiboly koa ny amin'ny zavatra nisy. Ary indrindra ho anao mihaino koa dia ny tompo aminao, ampahery anao azonao mandray izany. Ho aminareo izay olom-boafidy araka amin'ny fahalalana rahateo izay an'Andriamanitra ray, amin'ny fanamasinana ny fanahy, ho amin'ny fanarahana sy mahafazan-drahan'i Jesosy Kristy, ampitomboina ho anareo ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Alarobia 10 janoary 2020, imajianantsika ny lohateny manao hoe lehibe ny fiandrian'Andriamanitra. Andeha ry havana hidera sy hankalaza an'Andriamanitra izy. Tahaka ny diera mianahana maniry ny raha nanony no aniriany fanahako anao Andriamanitra. Mangetaeta an'Andriamanitra ny fanahako dia Andriamanitra velona. Roviana no tonga aho ka iseho eo anatrehan'Andriamanitra. Ny ranomasiko ny fiako andro aman'alina, ary amin'ny anaovany ahy mandrakariva hoe aiza azy Andriamanitra aho. Zao zavatra izao no tsarovako ka hidiko ato anatiko ny fanahiko. Dia ny nandrosoko niaraka tamin'ny maro sy nitarihako azy ho any amin'ny tranon'Andriamanitra. Nanao feo mioby sy midera dia olona maro izay mitandrina ny andro firavoravoana. Nahoana mitanondrika ianao ry fanahiko ka mitoloky ato anatiko? Manantenan'Andriamanitra ianao, fa mbola hidera azy ihany aho noho ny famonjen'ny tavany. Amen.
hivavaka isika. Andriamanitra mpamaholana ianao ka mitondra fahavelomana ho anay, satria mahay sy mahalala ny zavatra rehetra. Midera sy mankalaza me voninahitra narinao masina izay. Mahatsiaro ny tenanay izay fa tsy tanteraka Tompo noho ny fahamasinanao. Koa manatona anao ampanetreteny izay, mamindra fo aminay ary mamela ny elokay. No ny havitra nentin'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Tompo, hamaky sy hainy mofinaina izay, toetaria amin'ny fananao masina. Mba mantaranay ny sitraponao, aoka hitombo ny finoanainao ilay masina. Anaran'i Jesosy Kristy Tomponay nanaovanay izany mivavaka izany. Amen. Ny ofinainao antsika amin'ity ity ravana malala dia hitanao amin'ny bokin'ny tantara faharoa. Tantara faharoa toko faharoapolo, ny 15 hatramin'ny 7. Mivaky toy izao anaran'i Jesosy. Ary Josafata nitsangana teo amin'ny fiangonan'i Joda sy Jerosalema, tao amin'ny tranon'i Jehova, teo anoloan'ny kianja vaovao ka nanao hoe: ry Jehova, Andriamanitry ny razanay, tsy ianao va no Andriamanitra any an-danitra? Eny ianao no manapaka amin'ny fanjakan'ny jetilisa rehetra, ary eo tananao ny hery sy ny fahefana, ka tsy misy mahasakana ianao. Ry Andriamanitra io, tsy ianao va no nandroaka ny mponina tamin'ity tany ity hiala teo alohan'ny Israely olonao, ka nanome azy mandrakizay ho an'ny taranak'i Abrahama sakaiza-nao? Ary nonona taty izy ka nanao fitoerana masina teto ho an'ny anaranao, sady nanao hoe: raha manjoanay ny loza, na sabatra, na famaliana, na arety mandringana, na mosary, ary hitsangana manarika ity trano ity sy eto anatrehanao zahay, fa ny anaranao no amin'ity trano ity, ka hitarahina aminao amin'ny fahorinay, dia hiaina ianao ka hamonjy. Amen. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravana malala ho aminao ny fiadanan'i Jesosy Kristy, ilay tonga monjy ianao. Nofinaina ho antsika nio teo mivakina tamintsika teo, ndrenesika teo, tantara faharoa toko faharoapolo 15 hatramin'ny 7. Laza ny olana tonga teo amin'ny Joda, fa andeha hiady an'i Joda ny Moabita. Nitsangana tao amin'ny tranon'Andriamanitra, teo ankianjan'ny tempolo nivavaka Josafata. Inona no nataony? Molona ny olana mba miady sarotra sy manahirana toy izay nahazo an'i Josafata ny antsika, dia izao no atao. Andriamanitra no tadiavo. Andriamanitra no tadiavo. Tonga tao amin'ny faritra atsimon'i Joda ny Moabita sy ny Amonita mba hiady aminy. Nisy tonga nanambara tamin'i Josafata fa olona marobe no tonga hanafika azy sy ny fanjakany, ny andehany faharoa. Natahotra mafy izy, saingy tsy nanaiky resy avy hatrany. Ny fitadiavan'Andriamanitra ny vahaolana hitany, ka dia navory ny vahoaka rehetra mba hiara-mivavaka sy fahadianana. Hitalao famonjena avy amin'Andriamanitra. Izy mihitsy no nitarika ny vavaka tao amin'ny tranon'Andriamanitra, teo natsehan'ny vahoaka ny Joda rehetra. 15. Toe-panahy mendrika alay tahaka ry havana ho an'ny ray aman-dreny sy ny mpitondra mba mitarika rehetra zany rehetra zany rehefa misy ny zava-manahirana zany ry havana. Ahoana ny fomba hiatrehana ny sarotra zany koa? Dia izao, fatokina an'Andriamanitra, matoky azy. Ny tonom-bavaka nasara Josafata dia mampiseho fa olona matoky an'Andriamanitra izy. Fantany fa tsy manan-kery hoety manohatra ny fahavalo izy. Raha tsy eo ny fanampian'Andriamanitra, azo ny antoka kosa fa manam-pahefana amin'ny olona rehetra sy amin'ny toe-javatra rehetra mitranga Andriamanitra. 15. Mitazona ny fanekena nataony tamin'ny olona izy ka tsy mivadika amin'izany hatramin'ny taranaka faramandimby. Eo amin'ny 17. Mihaino vavaka izy ka mamonjy sy manafaka. 17. Tsy miovy ireo toetr'Andriamanitra ireo mandraka ankehitriny ry havana, ary ho mandrakizay araka teny Jesosy hoe: iny izao mombo anareo ambara-pahatonga amin'ny fahataperana izao tontolo izao. Ka noho izany, matoky an'Andriamanitra, matoky an'Andriamanitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo ao misaotra no mofinaina nomenao anay izay milaza ny nataon'i Josafata rehefa miatrika zavatsarotra, dia ny mitady ianao Andriamanitra, ary indrindra ny mahatoky ianao. Tompo, sitrano ireo marary ka omenao fanantenana ho amin'ny fanasitranana. Toany ny asa fitsaboana, amparezinao izay manamanjo, ary vonjeo ireo marivozokiolona ireo sahirana. Itsonjovanao ireo any am-pigadrana ihany koa. Tao io ny fihazakazahanay amin'ny asa aman-draharaha, ny fianarana, ny tokantrano ary ny fikasanay. Ny vavaka dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, ilay fanampiandranay koa ny vavaka manao hoe: Ranay eo izay ny an-danitra, ao masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao etsy an-tany ho tahaka ny an-danitra.
mehony an'io izy anina saza ao anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy fa manafahanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raisa fotoana revina ny tsodrana tolotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aza matahotra ianao fa momba anao aho ary aza mierikerika foana fa izaho n'Andriamanitra aho mampahery anao sady mamonjy anao eny mitantanao tanakavana amin'ny fahamarinako aho ho Jehovah Andriamanitra Israely. Amen. Deon'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.